Todos os dias, quando não assistiu, era uma delas de mano, para poder para não fechar a Anigua chika shuna masna, yara chika manau nyacha, yana ready para sitan, shura ndani. Thank you.
Ampianarandray sy ny sanaka sy ny fanahy masina. Ombasika mianaka amin'ny fahasoavan'i Jesu Kristy Tompontsika sy ny fiavana any amantiray ary ny fiombolana ao amin'ny fanahy masina. Tiavan'ny sorona masina dia angafakina tanteraka no hiara-banatsika Kristianina Natsararay avy any ka voavory atao amin'Andriamanitra ity amin'izao anaty maraina izao. Miaraka amin'ny mopera fidèle izay nolotsanganisa voalohany eto ampaharoantsika. Tsy hoe androany izy vao nanao alesa hoe lavesa voalohany fa ato ampaharoantsika dia androany izy no nanao an'izay lavesa voalohany indray dia izy io dia niasa tato ampaharoansy. Dia angafaliana mopera no nandraisanay rehefa kristiana rehetra eto Tsiadana izao nandraisa voalohany izay tarianao eto amin'ny paroasy izao. Dia omariko ny fandraisantsika azy dia hiara-baisena mapela. Dia tsy adiry ihany koa iarareo carte d'honneur izay mankalazany fa 15 taona izy eo androany. Dia angafaliana ireo dia misono lalatramitrany araka ny hira izay hirantsika dia miantoany. Dia afaliana iara-bananareo avy eny amin'ny sotenany diosely dia any amin'ny distrika izay tonga manatrika izao mofiny izao. Izay anavafaly milarintsika fomba ahatratrany fanany amin'ny fanomeza-pahasoavana izay men'Andriamanitra antsika tsarahay avy androany ity. Dia sudah bisa mopera amin'izay teny fandraisana izay afaliana lehibe dia lehibe ho ahy ny manolotra izao sorona masina voalohany izao eto amin'ity paroasy mahafinaritra François d'Assise Tsiadana ity satria teto no azon'izay ny lava matiatra aho dia teto no volavolainareo mpiasanareo ahafahako miroso nahavana mampirehetra. Dia eo valibabena dia afaliana lehibe ho ahy hoe manolotra izao sorona masina izao. Sorona Andriamanitra ihany ity tsy tafan'ny fahasoavana rehetra izay nomeny antsika tsirairay avy na tamin'ny navitara ny fanamasinana na hikamoramanga izany eo ihany koa tsirairay samy manana izay fahasoavana nomen'Andriamanitra azy izay izany sorona izany dia tamantsika amin'izao sorona masina izao. Araka ny teny ihany koa dia mankalaza ny 15 taona ny carte d'honneur izay zanako ampanahy izy ireo tamin'izao taona ty dia zandry ampanahy moa zao satria zoky ampanahy dia zandry ampanahy dia miraso anareo ohatrata ny 20 taona manaraka indray dia ataoko hoe ny fandraisana ny finoana efa niainana izay hoe mitsidika ny fikambarana izay dia mahirahira dia mbola hiaina zany bebe kohatrany ary tsy hivatya na inona zavatra misy mifikitra manakarirany. Ny lamisay ampanahy koa dia ivavahantsika ny atolotrasika ho an'ny rina nambinso Mikaela miantsoan'Andriamanitra noho ny fahatratrarany fahevitaonany. Reo mpianakavianay ihany koa misaotan'Andriamanitra noho ny valimbaraka azy ary mbola manampina amin'Andriamanitra hatrany ny fiainany sy ny ady izay mbola hatrehany. Ary atolotra ihany koa na fialan-tsasatry ny fanahy tomponasy tompovalisany dia mizaka Vilibera, Rasoavelo Paulina, Velazo Katerina, Rakoamanga Martin, Rakotoamanga Jean-Baptiste Modeste, Fanza, Zananivo, Rakotomasura Zanberkumasa, Zanapaoka Henriette, Soamalala Denis, Delphine, Rakotoavelo Fulgence, Zanazafy Lucie,
Rakotomavo Ingso Vololona, Ravoamanga Esther, Rasomalala Marie Antoinette, Razasoza Françoise, Rakotoarzafy Théophile Jean de Dieu, Razanano Christine Siraso Marie Freda, Razanakola, Rakotoso Félix, Rabodoano Julienne, Sasha Kilisa Samana Suratu, Rasua Bertine, Lasana, Leonie, Rakotumaite, Sapiti. Kita memperoleh sesuatu masalah sawat dia masih akhirnya secara balutan hari Senin. Kali itu kita bisa lihat dari dalam Famapuri bahwa ini cakap yang penting dari usul masalah Islam. Yang sempurna biara semanau tunggu memberapone mobil lengkap di sekolah. Orang sekolah.
Thank you.
fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Boky izay eo amin'ny toko 5:20, andiny voalohany hatramin'ny 3. Faingana dia mihinana. Izao no lazain'ny Tompo, ianareo rehetra izay maneta eto mankaheza aty amin'ny raha, na dia ianareo tsy manam-bola azy. Adiny mizara vadika amin'ny nama, adiny bitika amin'ny vola na atakamo, hibidy vai sy ronono. Nahoana ianareo no manontany vola amin'izay tsy nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina, sy misakatra amin'izay tsy mahavoky? Ho amianoa azy, ary minana izay tsara, ary oba ny fanahinareo iravoravo amin'izay hanina ty. Akonglano ny tomponareo ka makaleza ty aminy. Mieno ka oba ho velona ny fanahinareo, ary anao fanekena mandrakizay aminareo aho, ary anome anareo ny fahasoavana na fanatenaina ny Davida. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Andraisitsika ny tenin'Andriamanitra izay voanionosika teo, dia mitany sainantsika ny salamo 120 ka ny fiverenany iarahantsika manao raha eo nanome Jesosy izay natao ianao. Tsy malaky izy sary be fitiavana. Tsara amin'izao rehetra izao ny Tompo, ny asa rehetra hamborana. Ianao mba mahalazy ara-potoana, ny tananao, ny sokafanao, dia boky zava-tsony ny aina rehetra. Tsara fo
Paul Apostol wala Kristian na Panginoon. Fahabari andini katika Rais na leo ndini katika mtetu katika mtetu. Di Kristian na yiza kuasa katika after Kristi faulina sa fatele sa panjema sa panman sa cipanana nina sa bus sa sabat am samle dia motra ni pandesisi am nalaman dai tiansi satri matutyo fanapahafatesana na fiainana na anjery na fanjakana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na ireo fahefana na ny any ambony na ny any ambany na zavaboary avy dia tsy ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Izany ary ny teny Tompo. Menina Misereta, Albuque. Izay no mandeha masina ho inosy-bizao, izay nalaina tao amin'ny Masina Matio, fahaefatra ambin'ny folo, andiny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Iarahana isika mitsangana izay nazy.
hoy izany tsy misy afa-tsy mofidisy azana loatra anay hoy Jesosy taminy eto ampiampo izany dia nasainteraka tamiasa ny vahoaka ary noraisy ny mofidiny sy ny azan-drandro dia niaravalanitra izy ka nitsotamy ary rehefa novakiny mofo dia nyenympianana ka nozaraim-pianana tamin'ny vahoaka dia mihinana izy resaka voky ary nangolona ny sompotsombotsika izany ka nafensobika roa ambin'ny folo nefa 5 ariva no isan-hinana afa-tsy ny zaza amam-behivavy. Izany ary ny teniny Tompo. Di fahavalon'ny folo sutra manapatoana isika androany ka rehefa zay narosony fiangonana ho atsika dia no hoe ray aman-dreny Andriamanitra fa mamelona ara-nofo sy ara-panahy. Rehefa nahita telo hevitra izay narosony fiangonana ho androany ty tena fa dia misy teny izay fanaon'ireo mpanambady izay misomariazy no tadika izay fanatedina atao pretra ny vonona dia anareo ka ray mpitiavana karan'Andriamanitra anareo ary alabe azy araka ny finoana sy ny sisa sy ny sisa dia ho tsy dia hoe vonona izay mopero izay mamariazy izay tasintsitsikay. Kaya ietretsika amin'izany fa izika olombelona vonona hikarakara ireo taranaka izay omen'Andriamanitra antsika fa tsy vita hoe miteraka ara-batana ihany fa biazina ihany koa ara-batana ara-tsaina ary ny ara-panahy. Mihoatra lafo izany ny fiaran'Andriamanitra antsika olombelona. Raha antsika olombelona izy tsy hoe niarian'Andriamanitra fotsiny tsika olombelona fa no inona azy naovany azy hoe anesika na olona no togentsika amintsika dia anao inona raha petraka amintsika tsaray avy ny fanontaniana hoe no arian'Andriamanitra ny tenako no arian'Andriamanitra ianao no arian'Andriamanitra isika rehetra dia anao inona inona no antony no naharian'Andriamanitra antsika olombelona inona no antony tsinao samana ny kavaly azy zay tsika tsirairay avy ka naharian'Andriamanitra antsika olombelona dia manao izay hoe anatanteraka ny tsiratory izay hapanjaka ny fitiavana ka Andriamanitra naharantsika dia manamparantena ampiarahana ny zava-boary izay mahampinana antsika ary miraikena fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ampivonatsika izay hoe ain'Andriamanitra izay. Andriamanitra dia manome ny ainy maimaikona ho antsika olombelona. Fa indray tsika tsy mahay mandray izay hoe aina avy amin'Andriamanitra izany. Fa io na ain'Andriamanitra mamelona antsika isan'andro isan'andro. Ka voalaza vakteny voalohany teny hoe ianareo rehetra izay mihetaheta makanesa na dia Andriamanitra. Na dianareo tsy manambola aza avia ny fidiana
vakoka ny ihany. Izany dia fitiavan'Andriamanitra maina ipona. Atao Kristy rehetra mitsamana izay hetaheta izay. Matosika fipetrapemonana amin'izao fotoana izao na dia Madagasikara ny andro dia tsy mipetrapetraka fanatranotanitra tonga fipemonana isika satria ao anazy teo ilay hetaheta. Samanana izay mampihetaeta satria hoe hetaheta ilay fahasoavan'Andriamanitra io, hetaheta ilay fitiavan'Andriamanitra, hetaheta ilay fanomezan'Andriamanitra ka izay mahavoa isika marobe tahaka izao. Fa rahasomanana izay hoe hetaheta ho izay isika tsirairay avy dia sady isika mipetrapetraka tanakampana. Fa mitonga laha-pamaly ariva dia ao lehibe hoe andreo anam-piangonana satria misy zavatra ohatran'izao. Fa isika marobe io na mangataka amin'ireny pension de Nazareth satria manana ilay hetaheta ilay ain'Andriamanitra, hetaheta ilay finoana ary indrindraindrindra dia hiaina mandrakariva an'izany finoana izany. Ka araka mahevitra teto hoe mamelon'Andriamanitra tsy ara-bofiany fa miara-panahy ihany koa. Satria isika olombelona dia sady vatana no fanahy tsy afa-misaraka izy anankiroa ireo. Fa ny fisarahany vatana sy ny fanahy ino ataontsika hoe fahafatesana. Ka ny vatana no masinina fa ny fanahy io ilay ain'Andriamanitra. Ka ao anatin'izay hoe sady mandeha sakafo aranofo Andriamanitra no ara-panahy ihany koa. Ka isika tsirairay avy dia mahita inon'izany sakafo ara-panahy izany satria ohatsy ny okolasika hoe fa raha noana ny vatana mivezivezy ny fanahy. Fa raha noana kosa ny fanahy dia manino miabody ny vatana. Ataoko lazay ny zavatra misy amin'izao miaina sy ankehitriny izao satria eo dia tenen'olona hoe manana fanahy biby. Izany hoe biby na dia manana zanaka anankiray tena tiany ara izy ary arovany. Fa rehefa tonga ny zavatra anankiray ohatra hoe mena sakafo tsy raha iny izanany eo fa vonoiny eo. Ka isika olombelona ihany koa hoe tratra n'izany zavatra izany satria noana ilay fanahy dia tsy manantolo hoe fo miandra. Fa raha misy olo anankiray nanana hitany sasa hoe inona nao raha ihany nao aposiny dia vonoana azoana ny ilay ada iny. Ary zany zavatra misy izay iaintsika ankehitriny mandry ankelamantsy izay azo lazany hoe manana satria maro ny olona manazy hoe fanahy izay. Noana fanahy ka io fanahy io laina volisana izay maha kristianina sika zay volana lasika ny fanahy amin'ny alamany sakaramenta izay aroso fiangonana ary ihany koa ny fiangonana telo Andriamanitra. Ianakely vanitendroa teo hoe ary molamo tokomareo ka mankalesa ty andro mianoka ao velona ny fanahinareo ary nanaovana ty mihavanana aminareo aho. Izay raha mahay miainy tenin'Andriamanitra isika ka mampiasa azy ao fiainana dia eo Andriamanitra fa manao fananiam-pihavanana amintsika tsirairay avy. Andriamanitra raha izy mivady omaly ariwa aya manasay. Ka ifanahy maolona ao anatintsika dia velontsika manankarena amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny sakafo masina ny fiangonana, amin'ny fandalinana ny finoana, amin'ny famonjena
saika isan-karazana man'ireo fikambanana masina isan-karazana. Atao hoe isika iantarina ito amin'ny fikambanana masina ny tsirairay avy amin'ny fiangonana. Ireo tsy hoe aitaika hoe terena ito anatin'ny fikambanana masina fa mba hamola volana hoe fanahy na olona izay samy hafa ny fiainan'ny olona ao anatin'ny fikambanana masina sy ny fiainan'ny olona sy ao anatin'ny fikambanana tsy masina sy masinona sy ao anatin'ny fikambanana izay. Ka ireo fikambanana masina ireo dia samy manana ny fanomezam-pahasoavana manokana. Olona categoria izy dia manana hoe fanasana manokana tsy masina Jesosy zay. O ihany koa ny fete dia manana hoe fanasana manokana ny Eucharistie zay fivazirana Jesosy Kristy ao amin'ny Eucharistie masina. O ihany koa dia dirika ekipa prozety hoe fivazirana ny masina Maria. Dia samy manana azy ny tsirairay avy ntsika ao hoe zavatra hoe samy hafa fa rehefa mitabatambatra reo dia reo mielibelo ny fiangonana mamelibelo tsika tsirairay avy reo. Satria fantasitana samy manana fety mampahazavy ny tsirairay avy reo. Rehefa tonga fete dia manao fete dia tsika rehetra miara-miondrona zay miara-masina ny Eucharistie miaratra amin'ny fete. Androany zao gabatorero mankalaza fa dia folo-taona zay dia tsika miaraka miondrona maneo fahazana ny fomazy Jesosy. Tanareo amin'izany samy manana ny fahateram-pahasava ny fikambanana ka rehefa mampiomana atsika tsirairay avy. Ohatr'izay tongotra ielikariny fa manao fety izy dia tsika rehetra ientariny anaza ny masina Maria amin'ny fanaovana ozena atao frideo manesitely farina sy ny karaza raiky hoe mampiomana tsika zay ka zavatra tokatrano ao anatintsika hoe amola volana amin'ny fanasika mba hitorony amin'ny Andriamanitra. Tsika masaraka Andriamanitra raha teo fa isika ndraindray nosy mirahamana zay hoe Andriamanitra raha izay. Ary fantatry ny lalatsika taloha zany mozy izy nahatonga miobola manao hoe ndray aman-dreny tsy mahatoy zanaka fa ny zanaka no mahatonga efandreny. Ka Andriamanitra tiantsika tsirairay avy. Ianao tenanao io, ianao Andriamanitra natao mbola mely tombon'andro tahaka zao mbola meny amin'ny aina. Kanefa ianao indray sy mirahalala zany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Fa alelo ny fitapoko no tanterana. Ka io fitiavan'Andriamanitra io no tsy tenindeha sika dia no raha iray ilay zanana mba mitokana izay hanafitra sika zay miaina ao anatin'ny fahotana. Ka izay mahatonga Paster Vankely faharoa manao hoe inona mihasanaka sika amin'ny fitiavan'i Kristy dia mitalisa zavatra manampy izy ohatra hoe fahorifa va sa fahaterina fahaterana sy ny sisa sy ny sisa. Isika olombelona ndraika tavaram-piainana eny dia reo izy zavatra manampana dia miaina tsara dia zavatra manahirana. Fa rehefa tonga ny zavatra bory fiainana ohatra hoe fahoriana, fijaliana, olana maro isan-karazany tsika mamatsiarana Andriamanitra. Ho ampio Andriamanitra fampizaly loatra. Indraindray amin'ny sasa dia mampita manmetsy hoe fa dia maninona loatra dia mampito marao fahoriana be tahaka izao mandresaka loatra miandry fijaliana. Ka izay dia mahasalatory iza mihasalaka asika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fa io zavatra io mahatonga atsika hitodika ary hifiditra amin'ny fitiavan'i Kristy. Satria i Kristy no tanterana zany maty noho ny fitiavana atsika izay. Zavatra koa atsika samy mahafitena mba hitiavana vilana. Hafitena
mahapozy amin'ny fahamaro isan-karazana izay mila vonjy amintsika tsirairay avy. Zay zavatra takina amintsika tianay. Ahay anazy ny sitrapon'Andriamanitra na tsara na ratsy. Izay rehetra izay lehilahy tian'Andriamanitra ary fitotra mandrakariva tamin'Andriamanitra izy na ion'ina zavatra tsely eo amin'ny fiainany milasalasam-drano ary tenenitra tetotra moa izy zao hoe tsy mitsara ihany isoran'Andriamanitra ka io ihany koa azy. Ka fiaintsika olombelona tahaka zay tsy misambatra foana sika mandritra fiainanareo manontolo ary tsy mifaly foana fa ao ny fahoriana misy ny alahelo. Koa rehetra zavatra hoe dia manampy antsika iaina ary tolotra amin'Andriamanitra. Zay rehetra miasambara navaritra ny hoe Jesosy Kristy asika tao fahalohatra ary zavatra izay eritreretintsika olombelona. Sambatra mahitaela mba ho voky vatso. Fa tsy hoe sambatra izay mba ho voky vatso ka zareo amin'izany le fitiavan'Andriamanitra atsika olombelona. Ka ino ary sitrapon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Zavatra zay rehetra fiainantsika mahakristianantsika dia manampy antsika hatoky an'Andriamanitra raha ohatra ka haisika ny mandray azy. Indrindra zavatra ampiserina mora zavatra dia pikisantsika an'Andriamanitra ary rehefa faharonana ary ny finoana no manampy ny fiainantsika tsirairay avy amin'ny kristianantsika satria Kristy izay maharitra tamin'ny farany no ho voafotsy. Ka isika rehefa nandray finoana ataontsika izay dia atao izay iainana azy hatramin'ny farany mba voafotsy. Fa tsy hoe rehefa ny zavatra mampisosotra tsy mampitesina dia hoe iorana mba manao an'izay fa ialako ary fa marehana anazy dia izy fa iala. Zay ho araka fitaniana hoe kasaka anaty lapoaly hoe manino zay tsy mahataky pisy eo zay sasa. Ka ino hoe haisika no mandovaly hoe fitenenana zay fa ny kasaka atao anaty lapoaly dia asina menaka dia demany hafa. Ka zay mety mandray azy hoe afanana no avy amin'ny hafa sy menaka izay dia lasa mipoka izy rehefa aveo dia zay le mampitomany ny ankizy hoe nenane zaho dia atokasaka. Dia tahaka zay atsika raha haisika no mandray an'ilay fahasoavana Andriamanitra sy ny hafanana sy mety ny fanahy masina dia lasa mipoka tapapokasaka isika dia lasa velona dia manome hafaliana ny olona tsirairay avy fa tsy hoe kasaka anaty lapoaly fa dia tsy mahataky izy. Fa io hoe izay sy mandray amin'ny hafanana sy menaka atao anaty lapoaly dia manino kila firehatra ao anaty menaka ao. Andramony kely izy dia hitana resare aviano pokasaka dia kasaka zay sy poka dia kila firehatra ao anatiny menaka. Dia tapaka zany ko ary fiainantsika hoe kasaka anaty lapoaly zay dia hoe haisika mandray avelana sy ny hafanana dia poka sika manome hafaliana ny olona rehetra. Fa raha zay sika mandray azay dia kila firehitra ao anatiny hafa ao kila lesona ao anatiny menaka sy lapoaly tsirairay avy. Ka io rehefa soavan'Andriamanitra izy no ahasaraka sika amin'izany rehefa Kristy sika dia haisika mandray azay mba ho haisika mandray ny hafaliana izay entiny vaovao manofany. Ao amin'izay dia ensika teo ny androantany masinay Mateo azy.
fa rehefa mivonoana sy mahazoazo batisa dia aza miafaka kely Jesosy Kristy miafaka tamin'izany. Fa maro ny olona manaraka azy dia misika matetika tena hoe mahita vaoaka mesaky Jesosy Kristy nangoraka amin'ilay olona reo izy nanasita na marary ary olona reo dia manana fanorina dia hiavana sy dia ahita Jesosy Kristy dia teo ihany koa ny etaina mitiavana tao amin'izy ireo. Ka Jesosy Kristy sy hoe mampiavana reo mandehavana reo fa mbola hiavaka kely mbola ino azo ohatra zao fa no miraisina mitiavana reo olona marobe izay nanatona azy ary miantra ilay olona reo nisy narafy teo dia azotrano ary fara arivany ana dia nona izy ireo dia ny mpianatra no telitely mampatarina hoe mpampianatra arriva le mpianatra mabao zay olona reo fa manina mitazonao aty fa tsy sakafo ane aty tsy manambola idiarana sakafo amle olona reo zay Jesosy Kristy inana manareo zay nisy manana fa tsy movidy sy azana manakoroa izay le telitely manopeta sy zay hoe tsy manana fatizao tsy manana fatizao nefa tsy zavatra zay tsy Andriamanitra atao fa nasary Jesosy Kristy nalaina le movidy sy diny sy le asa tananakoroa dia izy zay misotan'Andriamanitra tefondrano dia mena mpianatra ary mpianatra ray rehefa leo no zarazara azy amin'ireo vahoaka marobe. Dika zaza hoe isika tsarailay avy mampianatra Jesosy Kristy atsika dia omeny ilay andraikitra izarazara zay sakafo panahy zay dia mpiponisika tsarailay avy mokao mafary any amin'ny tanay mamoka izy atika tsarailay avy any eo amin'ny fiangonana ao an-tokantrano dia ny fiponisika ny vahoaka mafary. Ka isika no fina Kristy tamin'ampianatra fa iny ampitonana zay afatra izay omena ilay fanomezana dia izarazara zay fanomezana izay amiko. Ka isika loa dia mampalaza zao Eucharistie masina izao izay ino isika fa eo an'isika mandakarena Jesosy Kristy. Eo izy mampalaka atsika mba ho anatin'ny fahorena, mba ho anatin'ny telitely, mba ho anatin'ny aretina maro isan-karazany ao atsika dia eo Jesosy Kristy mandasitraka atsika ary mahita atsika mandakarena ary mankony ary tsy manela tsy andrehimery izy fa miara-dalana amintsika isan'andro isan'andro ary zay miara-miapisika raha tsy efa vory ny mofony fiainana dia ny Kristy. Ko anatao Andriamanitra ame atsika ny fahasoavana izay ilaitsika eo amin'ny fiainana ary nanantsika faharetana ny finoana fahatokony faminapony mandrakarika. Izao dia isan'ireo mpitiavana ao amin'ny garda domena manao an'izay hoe fameizan-tena izay hiaina finoana dia hiaina misy koatrana zay hoe fameza-pahasoavana mpanajana fomasina Jesosy izay dia ankaviana any anareo tonga ndraiky eo teo asika eo avoana sy tesikarika mba hiantso ny anarana izy ireo.
Jesosy dia fitiavana. No iantsona ny fitiavana vaovao dia rosarotra ny fiainana manontolo antsika koa amin'ny masina Jesosy. Namakoro raha voalohany sy dia eo aminy. Mon Père, isika kristianina iray fiangonana miara-miombavaka eto. Ity misy fitiavana vaovao anatevy-daharana Androzokiny ato amin'ny vondron'Antsinanana, district any Andohalo, sampana Masindaha Sisiatana. Efa miezaka ny ainankarana fety fikambanana masina gadonera ho masiny Jesosy sy ny asa manao mpiambana masina izy tamin'izany nandritra fotoana maro. Koa araka ny fanadihadiana sy araka ny fanadihadiana nataon'ireo mpiandray Kristy Atsipazana, sampana, district, vondo, diocese, ary fanapakevitry ny preta-tokona ndraiky, aumônier, curé, dia mangataka tsodranin'Andriamanitra avy aminao izahay opera ho an'ity namanay ireo samy fameizan-tena mandrakizay atsika koa amin'ny masiny Jesosy ity, ka anaovany miasa fanamitiavana masina. Manduat. Dari Kristen apa? Maniere kurai sama kita mas negara boleh dan masuk Yesus yang lewat bahasa lewat di rumah ini simpan ini keangguran lalu kira Mami itu biar ya, tapi kalau nasi kero sana, ni anak masih jalan. Imope, tukunupe, setinya nang pasangan jemaat, simpan pintu masuk di subitnya. Mami itu yang biar dia anak sana, ni asal barat semai jalan anggar berubah, di alih sana, alih stil, alih Sudah mungkin kalau ibu dan ambil favoritnya, yes, baik, apa minum? Ibu ambil juga kayak sekamar, kalau kita minta masuk Yesus. Isu nanti ada mangsa dari Kristen Arab. Kalau Israel lagi sebagai nifak fuzatina, sifat semua, wanita yang menagari berbeda, masuk Yesus. Kuat atau biarnya dipanggil sejenak apa masuk Yesus. Nilai bilang pasal malu agar non kemudian panggil sejenak lagi. Harus kita tahu menfai menau senjata menau dan barang kena besar tanda dalam Yesus Kristus sama kau lain bukan lain tema dan saya lain dan orang asalkan lebih lagi panapakah agaknya sempurna siapa dan asuh dalam adat saya dua menau dalam komunikasi kaya asal kau asal panau asal dia sudah tahu nafsu punau pemataran tiada nama adat saya baik tiada nawan yang penawau asal mobil tiada Kau bukan kau lagi dia nama itu dan apa lagi nau kau faham itu soal masalah sekarang kau lalu pamit
amin'ny sandoarano manokatra izany. Izy simpamonjy tsy ampy ahy ny mpanjany fanampiany fahasoavanao fa tiako ny asa ampiry azy. Tokony mbeko anao fa ny fanampiany fahasoavanao dia tsy misy asa tsy misy fotoana fa amin'ny hatramin'ny fitola maraina miaraka amin'ny fikamoniana dia eo atokotao anao ny asa fandrena fitiavananao agatahakanao sy amin'izay fandrahoty. Noho izany dia amasina koa ny asa fijaliako mivavaka atao sorona ampanany miaraka amin'ilay sorona amasina eo amin'ny kote fahaterovananao. Toa ekany aho rehefa miaraka amin'ny fanampika Krismasy ary sistema mba entinanjary amin'ny asa fanavitana ataonao. Ary ekaneko ny olona rehetra iray finoy sy iray fanantenana manodidikarehetra-tany mba hiaraka entina iray androany manao hoe anao no fanjakana sy hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ekany amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao ka mampiaraka tsara sy alavany izay tokony ianao mifomasiny Jesosy. Aoka ny ianao voninahitra ho azy ka atarika olona maro amin'ny ohatratsangany ianao ny manodidinanao. Izany dia hoamasintsika hotsitsika nama ity olivan ity izay misy indray vomasiny Jesosy. Angkalazany ianao retompo roarano ipoirantsonany rehetra ary efa ianao rehefa mioroko ny fiavam-bavaky ny manao koa miamitaminao mora fo izay. Ekany ity mamponao ity rehefa mitondra ireo famantarana ny fona sy ny fiavam-bavaky mba hiezaka hitovetika amin'ny Jesosy Kristy manefana sy manefiteny. Ilay velona sy mataka amin'ny rehetra manak'izay. Ditsokananao amin'ny anaran'ny fomasiny Jesosy mariana ary mafy fa homanao izy ka maherezy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Makanesa yang rehetra izay mitondra fambolena sy mamesamelana fa hanamailana ini tunjukku ariana famaefana sy manefana mampoa dia ahita fianarana wahana ianareo ianareo fambolanya dengan tunjukku ariana Sekolah jauh biasa di Pulau Yesus. Saya
soal sana tu saya dari sampai sampai nama mereka saya nggak tahu di sana kemudian nanti ya kami masih musuh dari bahasa Jawa itu bahasanya itu suatu-suatunya kami bisa dikatakan sifat rapi namun di sana nanti masih musuh saya itu langsung sampai sana ya yang kayaknya kamu ya. Zawina diamante jangan kebaikan raja.
Nanti aku kita sekolah di mana?
Ao iaraka sy menakady nakasifaran'Andriamanitra efa ny zavatra rehetra ity sorona totro sy atolotra areo ity. Mila tanandroa Israely kompenina fo mamasino reto fanafitra ireto aringareny raisao itotsay ka maraisy ko izay ho fanafitra sy reto mandraky izay amin'ny alalany Kristy tomponay.
dia nandray mofo ary misaotra ny zarazara sy namiazy ny liana inanao eny samia mandray sy ny enana tianareo fa avalako ity atotra ho anareo. Toy izany koa no miavy ny sakafo dia mindray tarisy misaotra indray ary namiazy ny mpianany nanao eny samia mandray sy misotro amin'ity anareo fa tarisy misy ny rako ity raha ioenitra ny kipiafana vaovao sady mandrakizay alatsaka ao anareo so an'bisiny maro ho fanerana ny fahotana ataovy izao ho fahatsiarovana eny. Amin'nyananany sy miaraka aminy areo aminy. Rehetra manitra ray mahita ny zavatra rehetra
Dianao farenasina niasa mamponirakitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Jesus.
ity zanak'olon'Andriamanitra, ity ray manala amin'ny fahotany izany tontolo izao. Ny vatana malaky Kristy anefa haitsika ho velona mandrakizay. Vada Cristi.
Vada Cristi. Vada Cristi. Vada Cristi. Vada Cristi. Vada Cristi. Makin Cina, Islam adalah
fampanatiavana dia no anatin'izany valam-piaino izany misy raina fampiasatena mandrakizay teo efatra aspiranty efatra le gardant efatra BPKA dia BPKA zany dia mahatra amin'ny vonana telo BPKT tanora. Mikono ibu pakalazana ni pakuputan sebagai mana kata daerah masuk itu, malah nakalazana bisa sani masa panen siswa dengan dua visi pandang sabwa para tamu net nanewa bukan bisa kamu masuk semana terakhir kerja sesuai diri kamu kau pembicaraan konsul sekolah sisa kamu dari mungkin sisa semua panen kata daerah masuk sesuai dengan Amnan Rolanau dan Desa Gunungan di tahun naik, anak yang nyanyi apa senau, desa dinai sudah tahun naik, terus sana pun perintah bala, sesuatu kerja, sedangkan kita dapat kena pinjaman, anak bel susia tersimpan antara anak bel pinjaman, pemariksa yang diskusa, ada tiap naik mana bel, tiap bingung, mungkin saya dapat bel. Jadi sampai sana yang lain buruan aku cewani muda kecil nama desa mau isakan desa tidak terus sana kuat pun kawan pengguna kau menanya muda kecil kita kerja mana yang lain di sana itu nilai kita pun terus buku desa membayar kereta tidak apa-apa kampung memimas. Meron sudah mulai kuat, dipakai ekonomi, apa namanya atau pengguna, apa namanya kakak saya mau kata mereka masuk ke suap, saya ikut narang, mereka beliau. Meron sudah kuat, saya kerja dari kami pamapina, sana sekolah dalam kultur itu, kami melakukan apa? Saya kerja dari dia masih semua kita akan pasal dalam kira-kira di suara kira-kira saya kurang hasilnya masa dia proses semua seperti itu juga di buku kata daerah orang apa kesini mereka Istilahnya dipanggil namanya saudara uang timbul. Dan saya mengatakan sudah Kristen lagi dari saya buat 100 hari. Saksi.
izay izy ka ho amasiny rehetra. Eo zany no mampitombona ny targetany kadadana lafimasin'ny Jesoa hoe voninahitra fitiavana fanomberana satria ny kadadana tena atao hivavaka sy hamonjy ny fahotany zao tontolo izao hivavaka ho an'olona rehetra.
Yekela eo amin'ny fiangonana. Kira-kira istrimu dia menurut nama lima hari berasuh kami saya adalah yang tahu menurut kredit saya terima kasih sudah dia terima kasih juga siap secara yang juga nyara membawakan marah lebih saya pun adalah dalam saya sudah. Satu bersikap masuk ditambah di kemudian pun kali perasaan dia seproteksi terlalu untuk mata berbau kayak ternyata Nifisah dan Sakastana Sakatalima Tamsawatari dan Tonalima tapi Turana Palaka Manfaatuna Tamli sana dia musisi sendiri atau Pantaka berkejalan itu beserta makasih dan makasih. Tinatiniruan kesetiaan anak di Sukaman di kemarin nama Dewa, kampung Kakak Togera di dalam Sukaman, nanti sana zaman Dewa di Formação de Pessoa, vamos chamar de Kakak Togera, yang mana nama sana Dewa, dan kemudian ini ada maksudnya yang dosennya, ada istrinya, ada teman-teman, yang dilaksanakan siang. Kalau di pasokan yang menerima Jessica mengatakan sudah buat di Sugaru di market Israel Azana di Formação de Pessoa e também aparência nanti jaga di bawah sini. Real bangsa baik bangsa kita semua Israel. Numero ini mulai hanya kursa uang yang melalui bayi yang tadi dibisar valeu di Formação de Sulti. Porém, kami saya tahu, namun pada isos harizau asup penjirian seperti tak akan Formação de Sul bisa dipercaya valeu di kamera Kristi untuk lagi. Saya bertemu sama nanti menjadi karena pacaran beliau cuma katakan karena kulturan itu ruri karena modern itu bicara apa kemamanya ini tidak berubah mana tidak tak kita seperti soal dunia dimasukkan dalam kategorinya dalam konfirmasi budaya melakukan dasar persoalan antropologi di matematika sekretariat lalu biasa saya guna akan saya sekali konfirmasi pada Indonesia. Jelaskan saja ada ini